Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho an'ny tsirairay izay mpanaraka an'izao fandarana fanorenam-ponoana izao eto amin'ity MCTV mamintsika ity. Manonona ihany koa ny firarintso ary mamerina mandrakariva ny amin'ny tsara indrindra ao amin'i Jesosy ho antsika ao anatin'izao taona vaovao izao. Ary iopana ho amin'izay ny afatra satria ilaitsika ny famantsiana ra-panara amakivaky ity taona 2026 ity isika. Ary melohan'izany anefa mba tsy horenantsika amin'ny fahendren'olombelona dia andehantsika angataka ny fanahy masina ametraka an'izany eo ampelantanan'ny Tompo. Hivavaka isika. Raha eo mankasitraka izay amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay ny amin'ny fahasoavana ny tombonandro izay omenao anay ao anatin'izao taona vaovao izao. Mitenena aminay dia ampahafantarao anay sitraponao mba hisehoany voninahitra ao mandritra ity taona ity. Misaotra sahady Andriamanitra. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay zaraina amintsika dia any amin'ny bokin'ny Exodosy. Bokin'ny Exodosy toko faha 4:40. Andiny faha 4:40 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Ary ho Jehova tamin'i Mosesy: nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Ary angao ny tehinao dia injiro ambonin'ny ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano dia andeha amaky eo avoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Io teny io ry havana no entina ampiorenana ny finoantsika amakivaky izao taona 2026 zao. Isika rehetra dia miara-manaiky fa tsisy tompony rehefa avy eo. Misy ara-miainga maraina tsy napozina ny zavatra mitranga mody ao an-trano. Zany hoe misy zavatra tsy voafehintsika olombelona zany isan'andro isa-tsekondra. Fa ny azo antoka kosa raha hiatrika ny taona isika dia ny mametraka n'izany eo ampelantanan'Andriamanitra. Ary ny soratra masina dia manamafy an'izany manao hoe: izay eo ampelantanako no tsisy harombaka mandrakizay. Ka manoloana an'ity teny ity ato amin'ity bokin'ny Exodosy ity dia teny fikasana ny tokony hiainantsika ao anatin'izao 2026 zao. Isika kristianina, isika milaza manana finoana an Jesosy dia tokony miaina ary mihetsika manomboka ny taona amin'ny alalan'ny teny fikasan'Andriamanitra. Ary eto dia Andriamanitra dia nilaza tamin'i Mosesy hoe ianareo izy angina. Afatra voalohany ry havana raha natrika taona vaovao isika mila amboarina ny vava. Mila kombona ny teny be dia be alokon'ny vavantsika. Za anao an'izao, za ohatran'izao, za ohatran'izao. Mety misy ady atrehanao raha amin'ity 2026 ity. Fa ny teny ambarako aminao voalohany amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy ny voasoratra: ianareo angina fa izao no hiady ho anareo. Amin'ny fotoana amin'ny teny betsaka tsika dia tsy manan-kambara amintsika Andriamanitra. Nefa ny teny ambaran'Andriamanitra na ny teny fikasan'Andriamanitra no mamaritra ny fahombiazantsika. Ry havana, misy zavatra anankiray koa ty ambaran'ny teny soratra masina 5:20. Dia nilaza tamin'i Mosesy Andriamanitra satria efa tena nanenjika loatra ny Egyptianina. Ary eto Egyptianina reto dia tena hamono ny tanjony. Dia hoy ny voasoratra hoe: nahoana ozy izy no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Ry havana, ny taona 2026 koa dia tsy taona fiainaenana, tsy fiherikerena, tsy fametram-panontaniana, fa amin'ny fotoana ianao mahazo teny avy amin'Andriamanitra mandroso fotsiny. Ny ady rehetra dia an'Andriamanitra. Ny fahatanterahany zavatra rehetra dia an'Andriamanitra. Ny fikasana rehetra, ny tsara rehetra dia ho tanterahany aminao, fa ianao kosa ny angatahany mandroso. Mandroso amin'ny fanompona, mandroso amin'ny fivavahana, mandroso amin'ny fahalalana, mandroso amin'ny fanaovana zavatra tsara, mandroso amin'ny zava-panahy, mandroso amin'ny fahadiovana. Araka ny voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy manao hoe: izay masina dia aoka izy hiamasina hatrany. Izay madio aoka izy hiadio hatrany. Zany hoe raha efa nadio ianao 2026 efa mba ny zavatra namboarinao amin'ny tsara dia mitohiza amin'ny tsara amin'ny 2026. Ry havana,
amaranako zao afatra zao dia hoy ny 9:40 angao izy izy ny tehinao ahinjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao dia sarao ny rano dia andeha maky ao voan'ny ranomasina mandihy ny tany maina ny zanak'Israely fa raha toy izy no teny io ny saraka ny ranomasina manoloana ranomasina mena isika ary samy manana n'izany daholo isika 2026 sarotra hiampitany io ao anatin'izao taona izao fa zao kosa ny mankato no andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao ao am Jesosy ny hery sy ny fahefana hiatrehinao ny zavatra rehetra ary ny voasoratra angao ny tehinao fanontaniana tany aloha raha moa tao anatin'ity Exodosy ity niaraka tamin'ny Mosesy Andriamanitra dia hoy izy Andriamanitra hoe Mosesy inona no eny tananao tehina hoy Mosesy androany koa te ilaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy tsy ny abehan'ny olana trehinao ny zava-dehibe fa izao valim-panontaniana ambaranao any aminao zao hoe inona no any aminao iza no ao anatinao fa zay no mamaritra ny fandresentsika misy Jesosy ve ao anatinao misy tenin'Andriamanitra ve ao anatinao fa zay ihany no antoka andresenao zay ihany no antoka andresenao ny fakapanahy zay ihany no antoka andresenao ny zavatsarotra rehetra misy ranomasina mena tsy maintsy lalovantsika fa tsy saraka io raha tsy voafaritra tsara ny any anatinao ny any anatinao dia tokony ho Jesosy manomboka taona vaovao feno Jesosy any anatinao ary io ny tahotra ary io ny fierikerehana ary io ny fametrahana fanontaniana etsero fa feno Jesosy any anatinao satria izay ny tena harena sy fandresena ho atsika voninahitra ho an'Andriamanitra irery pasteur Andrantomahenina no niaraka tamintsika tamin'ity fandarana fanorenam-pinoana eto amin'ny MCTV finaritra daholo